Marble top, living on love, living on love, coming on time without somebody nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. Sounds simple, it's what you're thinking. You can walk through fire without blinking. It doesn't take much, you get to know. Living on love. Without a thing, children gone, still they sing. Side by side on their front porch swing, living on love. He can't see anymore. She can barely sweep the floor, but hand in hand they'll walk through that door. Almeravantsika rehetra amin'izao atoandro zao faly ny mandray atsika rehetra atao amin'ity roy sahy andao ity. Tsy maintsy tapatapahana le hira na dia tsara toy ny inona aza satria ny tena problema dia mety ho bedin'ny YouTube atsika raha ohatra tohizatsika hatramin'ny farany le hira. Miarabantsika hoy manjoy an'ity fandarana ity satria eto ny fotoanantsika isaky ny lahady, isaky ny hariva indraindray ihany koa ka mametraka fiarabana sy intizy teo firarian-tsoa atsika rehetra manjoy ity fandarana ity. Mino aho efa avy mivavaka, efa avy nanompo an'Andriamanitra isika menakavy. Eo ny am-pinanakanina, marary atsika menakavy, azo tomana, eo ny eo am-pinanana petit déjeuner amin'izao fotoana izao raha tafafy maraina any amin'ny faritry ny Amerika avaratra iny sy ny Kanada iny, ary ny any Australie moa eo ihany koa arabaina kopatanana ny anabavy any Qatar, Dubai, ary ireto mpianatra any Chine arabaina daholo tsika menakavy. Ny fandarantsika androany, tsika moa zany efa niteny hoe miezaka mba hanao hoe adin'iray sasany ihany, kanefa ny indraindray lava le izy dia tsy fanomezantsiny. Nareo koa moa tsisy miala rahateo anatin'le fandarana, ka dia toizantsika ny fanaovana azy. Ka ny androany tsika dia resaka tatrasika amin'ny voalohany, ohatra ny isan'andro hoe fitarihan-dresaka io zany sady fametrahana ihany koa ny zavatra tokony apetraka ao anaty ati-doha, satria indraindray ny sasany namieno ato azafady namieno eto ary izy isan'andro dia mbola tsisy ninona foana ao anatin'ny ati-dohany, ka mila apetraka foana zany ary tsy mampaninona ny mamerina zavatra indray mandeha indroa impolo raha mitondra vokatsoa le izy ho an'ny tsirairay. Ka dia ny tatrasika amin'ny resaka hoe gadrao daholo sy ny hoe rehefa tsy hainao akory mandamy manhevitra ao ho tantarainao amin'ny olona sy ny karazany dia aleo mangina fa manjary manala baraka fotsiny. Ary ny tena problema raha manjoto rano satria lasa midiscrédité an'le noblesse n'le zavatra atao na le fambony iny le zavatra resahantsika eto amin'itony fandaharana itony. Zava-doza manko rehefa misy olona karazan'olona miteniteny foana indray manao zavatra ary mampatonga ny olona monsieur désolidariser amin'le zavatra atao satria au lieu de manamboatra le karazan'olona ohatran'ireny manimba ihany koa nefany tsy indraindray. Faharoa iresaka momba ny ngiaronitsika
Fahatelo misy fanambarana ao ataoko ary faefatra ino ty izy teo momba nga Andry Rajoelina any amin'ny faefatra tsika. Alefa satriny le document adiniko ambadika eo safady toko. Ary ndao ara androsotsika somary tapatapahako koa le hira fa manjary matin'ny tsika matin'ny YouTube tsika dia ndao ara. Ty hira ty dia hira hoe tena fahatsiarovana tamin'ny fahazazana tamin'ny mbola hoe adolantseto sy ny karazany zany ny tena. Dia tamin'izany andro any rehefa mandeha tony hira tony zany dia ny zavatra miseho dia alain'ny anavavy kozinina mandihy hoe ndao ampianarina mandihy. 12 taona ny tenako tamin'izany ary ny tena nalaza tamin'izany dia ny groupe antsoina hoe Frère Arthur ary raha vao alefako ty hira ty dia maro nareo ny ahatsiaro. Tandremo fotsiny sao latsaka ny ranomasy satria tamin'izany andro any c'était vraiment la belle époque. Tamin'izany mbola misy an'izany hoe manambady ny zazavavy ary misitaka izy mivady amin'ny 12 alina iny. Ary tena suspense be mihitsy tamin'izany andro any zany hoe manambady raha zazavavy dia iny amin'ny 12 sasany alina iny na amin'ny ray satria eo amin'ny 12 sasany eo izy mivady miala misitaka miala amin'le toerana zany dia mandeha manao ny tsy afenina fa raha filaza zany dia firaisana ranofo voalohany ho an'izy mivady na plutôt ho an'le zazavavy. Ary raha sanatrika tsy virgin raha zazavavy ka tsy manaiky raha lehilahy vadiny zany dia misy fianakaviana maka an'le drap avy niarahan'ireo natory dia tonga dia atsipy ery ampovoan'ny piste fandizana ery dia tonga dia rava ny lanonana. Rava ny lanonana, rava ny mariazy. Averiko firaisana ranofo voalohany ho an'ra zazavavy zany hoe mbola virgin izy zany. Ka raha sanatria ka tsy virgin intsony izy ka tsy manaiky raha lehilahy vadiny dia alaina le drap voalohany niarahan'ny natory iny dia entina atsipy ery amin'ny piste balina ery amin'ny piste balina fandizana. Ahoana moa filaza zany ery amin'ny piste zany eo amin'le fandizana eo dia fianakavian-draha lehilahy manipy an'le drap dikan'izay rava ny mariazy, rava ihany koa ny lanonana fa fafaham-baraka satria hoe vehivavy tsy virgin intsony nomenareo ny fianakavianay. Mbola nisy zany tamin'izany andro any tsy izay akory le hoe belle époque fa ny belle époque dia ny famoran'ny fiainana ary indrindrindrindra ny fahatsoran'ny olona manao fety ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Miarabantsika rehetra hoa manjoy an'ity fandaharana ity. Ka dia ho alefako ty hira ty aza latsaka ho an'ny ranomaso fa ho an'izay matsiaro dia tena matsiaro tokoa hoe nisy ny orkestry ny polisy koa nanao an'izany. Orkestry ny FIP io zany nanao an'izany tena nahay ireo. Raha vao tsy mahazo amin'ny Frère Arthur zany mariazy tao Antananarivo ny teneniko zany dia miazakazaka manenjika ny groupen'ny polisy. Tahoara. Raha afaka mandidina dia sinainy dia manaova un pas deux pas
sy ny karazany fa ho hitanao fa ho tsara ny fandizana amin'ity hery ity ndavara. Ho an'ny efa lehibebe taona na eo amin'ny génération eo amin'ny cinquantaine eo zany miaino an'izany hery zany, sahako miteny anareo fa tena latsaka ny ranomasina. Latsaka ranomaso ary tohana mihitsy ny fo satria ho anareo tanora zany zay tsy malala hoe tena nisy fiainana tsara ne, tena nisy fiainana tsara ne tao Madagasikara tao. Ary zany Madagasikara zany tamin'izany dia tena c'est un pays. Tananarivo, c'était une ville capitale où les gens avaient vraiment aimé, apprécié, et que beaucoup avaient du mal pour quitter. Mitenako zao fotsiny zao. Rehefa nalefa nianatra tany La Réunion, naniaraka nindaiko tamin'izany andro zany. Tena tsy tatiko ary tsy foko Antananarivo. Tena tsy tatiko ary tsy foko Antananarivo. C'était l'instant où il faisait vraiment bien à vivre Antananarivo et Madagascar. Tonga ny Tamatave ianao malgré ny lalana ary ratsy. Adiny 7 vao tonga any amin'izany, adiny 8. Fa c'était vraiment spécial. Any Madagasikara tamin'izany andro zany ny Mauriciana, ny créole no metsena. Tany amin'ny taona 70 tany zany koa. Any Mauriciana sy ny créole no metsena. Ary indrindra maka vakansy. Fa rehefa nanomboka ny tolona namitahana vahoaka tamin'ny 2 amby 7 sy 9 arivo,
Ninninona aloha zany lazain'ny olona zay nitolona tamin'ny 1972 dia mbola veriko ihany eto fa ianareo no tena anisan'ny nanapotika any Madagasikara voalohany. Tsisy mahasahy milaza an'izany manko ary tsisy mahasahy miteny an'izany mihitsy fa za Fleury Rakotomalala mbola 10 taona atoboko tamin'izany. Teraka 12 eo akady fotsy eo amin'ny Totobato andeha hidina amin'iny andeha any Beririka iny no mahita hoe mainy lapan'ny tanàna. 10 taona nandeha niazakazaka nijery an'izany raha maso sisa tsy latsaka. Ary tena nitomany mihitsy. Fa tamin'ny oro io dia nieritreritra hoe iova Madagasikara ary iova andehany amin'ny tsara. Nous, enfants de l'époque, on avait une enfance dorée. Je vous dis, dorée. Teo amin'ny akady fotsy misy amin'io maître Olala io nisy école atao hoe les lutins, tsy les lutins fa le comte de Lille. Tao any nianatra. Maternelle tamin'izany. Teo akady fotsy akaiky station d'essence io. On n'avait pas de souci à parler malgache et parler français en même temps. Ny ankizy rehetra mbola kely tamin'izany dia sady mahay teny gasy no mahay teny frantsay. Tsy nisy problema ny hoe fampianarana amin'ny teny frantsay na fampianarana teny gasy. Tsy misy olona say miteny an'izany hoe nanomboka tamin'ny 2007 no potika Madagasikara. Indrindra moa rehefa nanomboka teo amin'ny taona 1975 teo. Mba azonareo an-tsaina ve zany hoe malagasy? On était considérés comme des rois à la Réunion ou même en France. On n'avait pas besoin de visa. Tonga amin'ny taona 577 tena miala tsiny amin'ny fitenenana. Tsy nisy considération intsony le malagasy rehefa nandeha voyage tamin'ireny Lille. Tena zany tena ray masivalo tonga dia mivadika. Pourtant on avait les Baovola, les Tsirir, les Saïda et tout ça, les Babas à la Réunion. On était considérés comme des rois à cette époque-là. Mbola velona Augustin iny. Mbola velona koa Tsirir any an-tafy any la Réunion. Mbola velona koa Saïda raha tsy diso any la Réunion. Babas koa mbola velona. Considérés comme des rois, mba azonao an-tsaina zany. Mandeha mianatra ianao misy mitondra ny kitaponao. Manadiny goûter ianao tonga dia misy manome. À 12 ans ianao. Non, avant 72 à moins de 10 ans ianao ampilalaovin'ny olona amin'ny équipe cadet. Mahafaty baolina ianao tonga dia rehareha an'le ohatran'ny karazany hoe fokotany mihitsy. Sainte Clotilde moa nisy anay tamin'izany. Isaky ny lady mandeha manao baolina ery Saint-Louis ery tapony ery. 10 ans, 8 ans ianao ampanaovin'ny olona miaraka amin'ny cadet. Satria ananan'le malagasy mahay baolina naturel amin'ny malagasy. Tsisy mahasahy miteny an'izany hoe mipotehanareo ny firenena nanomboka tamin'ny taona 577. Ary raha potika hoe potika fotsiny moa le firenena tsy nampaninona fa potika ambakiny toe-tsain'ny malagasy mihitsy. Le toe-tsain'ny malagasy nanomboka tamin'ny taona 577 dia tena potika. Potika tanteraka. Satria nanomboka teo ny fitiavan-kelin'ny malagasy. Manomboka teo ny fiatsaram-belatsia. Manomboka teo ny malagasy mangalatra amin'ny fitondram-panjakana. Tapitapoka hoe misy malagasy tsy miasa tsy hoe ahoana tsy hita amin'ny fianarana vitany. Tonga dia lasa multimilliardaire. Potika le firenena. Misy tompon'andraikitra zany. Ary mbola velona daholo ny tompon'andraikitra amin'izany. Ireny olona mitatatata amin'ny teniteny reny amin'izao fotoana izao reny
no tokony hialatsiny voalohany amin'ny malagasy hoe mifona re tompoko fa izay no napidikizo an'ity Madagasikara ity. Ho anareo ray aman-dreny je niaina talohan'ny taona 2017 mba hazavaon'ny tanora, hazavaon'ny ankizy, hazavaon'ny mpiarabelona hoe tsy izao mihitsy anie ty Madagasikara ity e. Mba ialana amin'reto le olona mety hieritseritra, hitangozihatra amin'ny fitondrana, hitangozihatra amin'ny fanomezana hevitra diso, efa tsy nety ny zavatra nataonao nandritra ny 20 taona, mipetra tsara ho ray aman-dreny amin'izay. Mba ho anajany ny tanoranao. Taloha zany Université de Madagascar zany, avant 1972, tena considéré tompoko. Zany académie militaire malagasy zany. On a fait Galitzine hier, c'est Gautida.